Ry havana, ho ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika toy ny fanaontsika isaky ny maraina tahaka an'izao. Ry Tompo Rainay any an-danitra ho, indreto izay miompo saina mampanahy misaotra anao hatrany satria misy mahatoky izay Tompo fa noho ny fitiavanao, noho ny famindraponao, noho ny fahasoavana, raisina ao aminao maimaim-poana no mbola mahatoy izao anay. Misaotra indrindra Tompo, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havana, efa amara-parantsika satria andro vitsy sisa dia hifarana ny fandiniantsika ny loha hevitra hoe mitaridalana ny fanahy masina. Anio ary dia andeha hijery tranga iray ao amin'ny testamenta taloha isika, ny amin'ny asan'ny fanahin'Andriamanitra teo amin'ny mpanompony, ka ny mikasika ny Saoly mpanjaka, izay mpanjaka voalohany teo amin'ny Israely no doniantsika. Saoly mpanjaka ry havana dia nahafantatra tsara ny fanatrehan'ny fanahin'Andriamanitra fony nosorana ho mpanjaka. Izany dia hitantsika ao amin'ny Samuela voalohany 10:15. Ary rehefa nisaraka tamin'ny Samuely izy taorian'ny nosorana azy ho mpanjaka, dia nifanena tamin'ny mpaminany iray dia nilatsaka tamin'ny Saoly koa ny fanahin'Andriamanitra ka namany teo amin'izy ireo izy. Hoy ny Samuela voalohany 10:15. Hitantsika amin'izany ary fa tena sitrak'Andriamanitra mihitsy ny nanome ny fanahiny ho ao amin'ny Saoly mpanjaka. Niova nefa ny fiainan'ny Saoly tateo aoriana. Raha hanafika ny Amalekita izay fahavalon'ny Israely izy ireo ka naharesy azy, dia nasain'Andriamanitra haringana. Tamin'izany dia fiteny koa hoe atao erema ny biby fiompy, ny ondry amanosy sy ny sisa rehetra, ary ny mpanjaka aza dia ho vonoiny, ihagaga izany. Fa tsy nataon'i Saoly izany, fa izay ratsiratsy ihany no naringany, no vonoiny, fa izay tsaratsara kosa dia nitehiriziny, ohatra ny ombin'ny faha. Dia hoy Andriamanitra ao amin'ny Samuela voalohany 10:1-11 hoe manenona aho no nanaovako an'i Saoly ho mpanjaka, fa niala tamin'ny fanarahana izy ka tsy nahatanteraka ny teniko. Hitantsika ao anatin'izany ary fa tena mampahelo an'Andriamanitra ny tsy fanarahana ny teniny, izay ambarany amintsika mpanompony tsirairay avy, ambarany amintsika vahoakany tsirairay avy. Vokatr'izay dia nifidy an'i Davida ho mpanjaka indray Andriamanitra, ary efa noresahantsika io afaka omaly, fa rehefa nisoran'i Samuely ho mpanjaka i Davida dia nilatsaka tamin'ny Davida koa ny fanahin'Andriamanitra. Fa etsy andanin'izay kosa nefa dia niala tamin'i Saoly ny fanahin'Andriamanitra. Dia andinika jerentsika ny Samuela voalohany 2:1-14 hoe fa ny fanahin'i Jehovah efa niala tamin'i Saoly, ary nisy fanahy ratsy avy tamin'i Jehovah nampatahotra azy. Reto ngambany, reto roa reto raha ny fahitanay azy ry havana no tsara mariantsika ao anatin'izany. Mariana voalohany dia tontolon'ny testamenta taloha izao resahana izao, izay hitantsika ny fanahin'Andriamanitra milatsaka ao amin'ny olona, ary ny fanahin'Andriamanitra lasa rehefa nanao izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra, nanalavitra an'Andriamanitra, nandeha araka ny sitrapony ny tenany. Fa tsy izay aty amin'ny testamenta vaovao, tontolon'ny testamenta vaovao misy antsika izao. Aty amin'ny testamenta vaovao dia rehefa mitoetra amintsika ny fanahy masina tamin'ny nanaovana batisantsika ry havako, dia ao anatintsika izy. Fa saingy izao eo amin'ny fiainana andavanandro dia isika tsy mitolona amin'ny nofo amandrano ny soratra masina, fa amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Misy fanahy be dia be mifamoivoy eny, dia izay omentsika avahana ry havana, izay omentsika avahana eo amin'ny fiainana, dia izay no miasa ao anatintsika. Tiantsika hahazo vahana amin'ny fanahy masina dia mivavaka mafy tsika mangataka amin'ny Tompo mba hitoetra sy hiasa betsaka eo amin'ny fiainantsika amin'ny fanahy masina. Raha tsy tiantsika kosa izany fa dia mety ho sitrapontsika na izay mahafinaritra antsika no ataontsika ry havana, dia tahaka izany ihany koa no miseho amin'ny fanahy. Ary tsy mahagaga raha mahita tsika fa misy olona efa kristianina fa mahavita zavatra tsy ampoizina mihitsy amin'izao fiainana izao, satria
tsy mihaino mibitsiky ny fanahy izy, nandeha araka ny sitrapony ny tenany izy. Ry havako, mbola tongom-bavaka ataontsika mandrakariva, ny anaiky ho tarihan'ny fanahy masina, mba tsy hanenony noho ny amintsika Andriamanitra. Amen. Vavaka ary sika. Misaotra anao Maria izay Tompo, mandray anatra avy amin'izany tantaran'ny Saolo izany koa ny angatahanay dia engan'izay anana fotsotra fotony an'ny zazakely. Anaiky ho tarihanao ry fanahy masina amin'ny androm-piainanay rehetra, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ry havako, ny fiadanan'i Jesoa. Amen.